Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ry namana malala. De misaotra anao manaraka izao fandarana iarahantsika manana mifampahery amin'izao fiarahantsika izao. Ampiasao ny talenta fahazalevina. Ampiasao ny talenta fahazalevina. Ao amin'ny Kolosiana 4:5-5. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 4:5-5 manao hoe: mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araroty ny andro azo anaovantsio, araoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakarivo, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Fomba fampiasantsika ny talenta zany izy io. Isika rehetra dia nomen'Andriamanitra talenta avokoa. Mena talenta. Misy ny atao hoe talenta, misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Inona ny atao hoe talenta? Ny talenta dia le traikefa ahafahantsika mampitombo vola, mampitombo talenta, ivelomana. Ireo zany le talenta ao amin'ny soratra masina. Misy indray ny fanomezam-pahasoavana, le ampiasaintsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ireo tsara ihany mampafantatra kely an'izany. Ka aoka ho ampiasaina ny talenta na ny fanomezam-pahasoavana, ampiasaina mba hivoarany fiainantsika andavanandro, hivoarany fiainantsika eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Be dia be ireo tsy mandray am-po ny asan'Andriamanitra, na mandray an'izy ireny amin'ny fomba maivamaivana sy ny fahazarana. Zao no ambaran'ny Tompo amintsika rehetra: ry mpanompo tsara sady malaina, tokony ho nampanana ny volako ianao tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia nandray ny ahy miaraka amin'ny zanany. Inona ny tiany ho resahana? Tsy le mampanjana bola io tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny mampanjana bola, ary tsy tokony hanao an'izany isika. Fa le tiany ho resahana eo dia zao: le talenta nomen'Andriamanitra antsika, ampitomboeny le fahaizana mitady vola, fahaizana mampitombo ny harena araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra tokony izy. Io ny tenenana. Tsy haintsika iny, ka rehefa tsy haintsika, tsy nampitomboina le izy moa ny tena marina, dia zao ilevina ireny talenta ireny. Mbola antsoin'Andriamanitra hatrany isika manoloana ireo talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Mbola azo trandrahana. Tsy eo amin'ny fampiasana ny talenta sy ny fitahiana zany dia tsy tokony hisy iteny manao hoe eo ihany ny zavatra haiko, fa dia tsy afaka mivoatra intsony aho. Mety ho marina zany, satria ny teny malagasy manao hoe zavatra tsy hay tsy bidam-pitana. Fa amin'izao andro iainantsika izao kosa dia azo atao ny mampitombo ireny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ireny amin'ny endrika maro sy tsara, maro isan-karazany. Nahoana ary no tsy mianatra eo amin'ny sekolin'i Kristy isika mba ahafahana mampitombo ny talenta? Nahoana ny tsy mianatra? Io zany tsy misy hoe pikabary hatrany an-kibon-dreniny. Bevoka zany le ramatoa dia efa fantatra hoe mihetsiketsika izany zaza zany, ay pikabary be izy. Tsy nisy an'izany. Fa rehefa teraka dia nianatra, dia nahalaliana, nampitomboina, ary dia lasa manam-pahaizana amin'ny lafiny maro. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:7-7. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo. Move antsika tsy tokony hanorina ny toetra tsara eo amin'Andriamanitra. Tsy tokony hangataka ny herin'ny fanan'Andriamanitra, hery n'Andriamanitra mba hampitombo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomenantsika. Trandraho ary ireny talenta ireny. Trandraho ny fanomezam-pahasoavana. Noho ny herin'Andriamanitra ampitomboy, fa ho hitanao fa havita zavatra mahagaga tsy takatry ny saina ianao. Ampiasao ny talenta fahazalevina hivavaka isika. Sotranao izay tombo tsara noho ny lesona mafonja atolotra ao omenao. Nomenao talenta izahay, ho ampio mba tsy handevina ny talenta. Eny fa na dia tsy mahay aza indraindray, tsy ampy fahalalana, omeo hery mba hampitombo an'izany, ka hitondra tombontsoa, famonjena, fisandratana ho an'ny tenanay, ho an'ny manodidina anay, ho an'ny asanao. Ta io ny tsirairay avy manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.